tombony ho an'ny rehetra ny fananana tanàna milamina sy madio hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra raha nanamarika ity androndroany ity tetsy amin'ny boriboritany faefatra etsy ankilany nefa tsy tokony fanilika andraikitra ireo rasa mangaika tompony andraikitra ao anatin'ny fanadiovana ny tanàna hoy hatrany Ramatoa ben'ny tanàna. Nanatanteraka ny andro natokana fanadiovana fobe tetsy amin'ny Fokontany sy andrefan'ny Amananjara ao anatin'ny boriboritany faefatra ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana niaraka tamin'ny fianakaviam-ben'ny CIA androany. Ny lakan-drano izay tsintsiny fakotanteraka manamorona ny tsena iray manontolo no diovina ary nampiasaina hatramin'ny fitaovana vaventy ankoatra ny fiaran'ny lehibe ny komuna. Ny fanebana tena toerana ny piasan'ny komuna misana ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo renivohitra ary na dia asa efa fanao aza ny fanadiovana izany dia tsy nanavia azy ireo ny firoboana ny rano maloto sy ny fandraofana fako teny amin'ny toerana. Lafatravatra kosa ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ny mba hitandrovan'ny mponina ny fahadiovana satria soiombonana tsy hanavana na iza ny tombontsoa azo avy amin'izany. Nambarany ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana ihany koa fa azo atao tsara ny mamatika io toerana io ambolena voninkazo mahafinaritra sady endriky ny tanàna ny Fokontany andrefany Mananjary. Tiako foana koa ny vahoaka mba handray anjara zany satria le izy ahilika amin'ny zay mpitondra mitantana foana zany le zavatra tsy mety. Fa mivoaka koa nge tokony mandray andraikitra sady amin'ilay fiofanana atao any ivelany ireny zany dia izay foana hoe ny vahoaka sy ny mpitondra mifanakaiky foana dia miresaka zay dia samy tompony andraikitra zany dia tiako mba hoe ny toe-tsain'ny malagasy zany mba tena mba miova amin'izay tsika fa vitantsika mampandroso nyity fireneny ity ary tena hoe mba tiako koa ny vahoaka mba ho faly zany faly amin'ny mamalagasy azy. Zao zany tsika manjary ohatra menamenatra hoe ny ratsy ihany ny fantatra amin'ny malagasy fa tokony tsara koa. Mila mandray andraikitra ny vahoaka mba hisian'ny firaisan-kina, hisian'ny fitovim-pijery mahakasika ny samivasy ny ministera MIA mitantana azy ary ny fiara-miasan'ny CIA dia tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana trano ilaina hoy ny ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana fa tsy mifaninika andraikitra sy mifampitsikerana lafo izao. Ny tanjona dia mila miaina milamina ny vahoaka n'Antananarivo.